Faly miarahaba antsika rehetra de ny androany de mbola resaka développerie ihany satria période-ny moa zany zao de hiresaka kely momba ny hoe raha ohatra ianao tsy manana diplôme baccalauréat zany fa expérience professionnelle no entinao hanaovana an'lay application-nao de zay no resakintsika androany, zany hoe ahoana ny fomba hijerevana an'zay hoe qualifié am'lay expérience takina ve ny expérience-nao sa tsy. Voalohany indrindra eto amin'ity page-n'le izy ity tsika raha ohatra moa zany ka tsy hitanao hoe ahoana ny hahatongavana eto de afaka atoroko vetivety makany manao recherche fotsiny ianao hoe DEVI loterie 2026 de za moa tia manisy an'iny hoe registration iny satria iny manampy anahy mitady anazy vetivety, de raha ny tokony ho izy mba ahafahana mahafantatra hoe le tena izy ve io de tokony misy an'le hoe http://// slash moa zany fa tsy backslash de DEVI programme .state.gov zany de iny tsindrianao iny cliquenao iny de mitondra anao any am'lay site web le hitantsika voalohany indrindra teo. Raha ohatra zany ianao efa fantatrao ny mombamombanao rehetrarehetra hoe efa qualifié ianao na am'resaka asa na am'resaka fianarana de tonga de manindry an'ity begin entry ity fa hijerentsika an'le hoe qualifié ve ny expérience-nao de ao am'le instruction ianao mandeha ao am'le instruction de rehefa tonga am'le instruction de mitady hoentiny ao amin'ny site web-n'ny fanjakana moa tsika zany Department of State zany fa jerena any am'le hoe misy an'ity hoe diversity visa instruction ity de any ambany any misy hoe diversity 2026 instructions de iny no cliquenao iny de tonga eto amin'ity page ity tsika. De reto moa zany lay fepetra takiny anankiroa ihany averimberiko foana fa anankiroa ihany no fepetra takiny satria mety misy manontany tena hoe afaka mandray anjara ve za sa tsy. Voalohany ny firenena niavianao no fepetra voalohany. Ho an'i Madagasikara aloha zany tsy olana iny satria tsika gasy mbola éligible foana le firenena. Ny fepetra faharoa de resaka niveau d'étude farany vitanao de eto de miteny izy hoe baccalauréat zany. Hita rehetrarehetra eto zany fanazavana an'ity tsotra de hoe baccalauréat de ny option anankiray raha ohatra ka tsy manana baccalauréat de expérience professionnelle de zay no ho jerentsika hoe ahoana ny hijerevana an'le izy hoe expérience professionnelle-nao ve mety sa tsy. De midina any ambany any tsika mba ho aingana zany de teneniko hoe page 13 le izy, any amin'ny page 13 ihany zany no hijerevantsika anazy hoe ahoana. Satria ny page 13 miteny momba ny hoe inona avy ireo fanontaniana mety apetraky ny olona mahakasika an'ity DEVI loterie ity sy mahakasika ny éligibilité anao zany. De ny point voalohany de miresaka momba an'le hoe firenena niaviana sy ny sisa sy ny sisa fa ho any amin'ny point fahadimy sy fahaenina sy fahafito. Point fahadimy zany miresaka momba an'le fianarana, iny afaka vakiantsika iny raha manana bac aloha zany ianao de milamina ny sainao fa raha ohatra ianao ka tsy manana bac de any am'le resaka occupation no jerena. Point fahaenina hoe inona ny occupation qualifié de point fahafito hoe ahoana no ahafantarany hoe qualifié le occupation-nao. De ny occupation qualification voalohany aloha zany mila atao ao an-tsaina, mila tadidina tsara de hoe tao anatin'ny 5 taona, manana 2 taona expérience ve ianao, zay aloha zany ao an-tsaina voalohany 5 taona de 2 taona expérience tao anatin'ny 5 taona. Ahoana zany no hijerevana hoe rehefa
anananao zany zay hoe ie, tao anatin'ny 5 taona manana expérience professionnelle na 2 taona farafahakeliny. De midiny ianao hoe ahoana no ijerevana zany hoe qualifié zahay expérience professionnelle anao zay. De afaka vakina io fa ty le lien ijerevana anazy. Be da be moa zany ny afaka ijerevana anazy, ty lien ty mitondra any amin'ny toerana mitondra any amin'ty toerany ty ihany io, any amin'ty website ty. Ty website ty moa zany fomba ijerevan'ny Department of State na DOL. DOL zany moa zany Department of Labour, zay mikarakara ny asa rehetrarehetra aty États-Unis mifandraika reo lié am-panjakana zany. De ankoatran'le hoe 2 taona expérience 2 taona tao anatin'ny 5 taona de misy zavatra anankiroa mila tadidina koa zany. Raha midiny tsika ao am'le point fahafito point fahafito le hoe ahoana no ijerevana hoe qualifier le occupation satria de misy an'ty fanazavana ity eto hoe misy hoe zone fort de SVP range 7 to 8 hozy izy. Zany hoe ny zone an'le asa zany mila hoe 4 miakatra, de ny le SVP range mila mihoatran'ny 7 miakatra zany. Le SVP range moa zany efa hita ho lazainy eto amin'ty point fahaenina ity hoe specific vocational preparation, satria any amin'ny firenena hafa misy karazana asa hoe mandeha any amin'ny fianarana arak'asa zany de afaka manao an'le asa de zay mampatonga ny Department of State hoe qualifié zany reny karazana asa reny. Ahoana zany no itadiavana an'le izy? Izy zao hoe miklika an'ity ianao de efa hitantsika misokatra eo. De be da be ny fomba itadiavana anazy fa afaka mandeha eo amin'ity find occupation ty, afaka manao an'le hoe advanced search koa sy ny sisa sy ny sisa. De hanoro fomba anankiroa androany ao am'le hoe zone an'le izy. Ino mantsy no hitako tsotsotra hoe tonga de any am'le zone no tadiavina satria any no ahitana anazy vetivety. De le efa le teneniny ato loha zany hoe ny zone an'le izy mila 4 miakatra. De jerentsika eo zany hoe 4 miakatra de cliquer zay. Zay zany no ahitana ny hoe karazana asa de ao feno, tena feno. Reny zao listan'le izy daholo zany de jerenao hoe inona ny expérience anao de jerenao le titran'le izy am'teny anglisy zany eo zany. Zay zany fomba anankiray zay ahafantarana hoe mety ve le asa sa tsisy, mety ve zany le expérience professionnelle anao sa tsy. Indrasy anie tsika hijery anankiray ohatran'izao zany hoe misy an'ity hoe ressources humaines spécialiste na ressources humaines manager ty de le ressources humaines spécialiste aloha jerentsika hoe mety ve sa iny loha zany efa mety iny zany satria efa ao anatin'ity zone fort ty zany le izy fa jerentsika hoe ahoana ny fomba hijerevana anazy raha ohatra ka hoe mitady an'le asanao zany ianao. Voalohany tiako tsindriana kely misy an'le hoe reto zany mety ho karazana titran'le poste ao anatin'ity human resource specialist ty zany. Ankoatran'io zany de mety hisy an'ireto zany. De midina aty ambany aty tsika ao am'le hoe experience requirement de zay no jerena, ao amin'io zany jerena hoe zone fort le izy ve de io moa zany efa le hitantsika teo hoe tany amy zone fort no cliquentsika de ty le resaka SVP range eto no ijerevana anazy hoe 7 ka hatramin'ny 8 de ty le zone. De tsy valaparantsika betsaka le izy fa reto moa zany efa nalaintsika tany amy zone fort de reo zany qualifié zany reo. Fa ahoana ary zany raha ohatra ka hoe mitady ianao zany? Raha ohatra ka hoe hitady fotsiny de
Eto amin'ity hoe occupation keyword search ity de mety asa hitanao voalohany ohatrany hoe interpreters, zany hoe mpandika teny zany ny asanao, interprète na translation. Interprète moa zany oral, translation manoratra. Efa io hazavaina eto io moa zany tsy de mila zavaiko be firy fa reto zany mety ho karazana asa ho ataonao aty na ohatrany hoe zavatra mitovitovy aminazy aty États-Unis zany. De ahoana no raha le resaka interprète teo zany na le translation teo zany ty moa zany ny kaodin'le asa zany ty, kaodin'le family zany, famian'le asa. De ny midintsika any am'le hoe experience requirement de jerena ny jaune-n'le izy. Mety tsara zany le interprète satria jaune 4 le izy de SVP range 7 zany de mety tsara zany ny resaka interprète. Averiko tsara aty am'le occupation keyword search no itadiavana anazy. De raha ohatra zany zao ianao ohatrany hoe io zany arakarak'le position tazominao sy le expérience satria ohatran'izao hoe raha manao antsika hoe mekanika, mécanicien zany mekanika zany zay no mekanika aty États-Unis. De raha mijery tsika ny hoe jerena hoe mpanamboatra moto, mécanicien-na moto ohatrany, de efa ijerena io zany hoe manao diagnostic, réparation scooter, dirt bike sy ny sisa zany le asa ty zany. De jerentsika hoe qualifié ve izy zany, de eo am'le expérience hozy jerena de tsy qualifié zany aloha zany ny mpanamboatra moto tsotra satria zay le hoe jaune 3 le izy. De jerentsika indray raha ohatra ka hoe automotive service technicien, mekanika teknisiana mihitsy zany ohatrany, de efa jerena eo hoe diagnostic, réparation sy ny sisa, de reto zany mety asa momba an'le izy zany ohatrany, reto de jerentsika any ambany any. De mbola tsy mety zany iny anankiray iny, io zany arakarak'le titran'le asanao. De bus ity zao zaho misy hoe bus camion, mécanicien-na bus na camion de manana spécialisation amina diesel zany de jerena hoe mety ve sa tsia. De am'le experience requirement le izy de jaune 3 mbola ambanin'le 4 zay de ty SVP range ty koa mbola ambany de mitady eo fotsiny zany tsika hoe ahoana no arakarak'le asa nataonao zany. De satria misy ohatra anankiray ohatrany hoe andrasonge ohatrany hoe raha olona nanao sécurité de ohatrany hoe sécurité guard ohatrany, agent de sécurité zany, de jerentsika ny requirement-ny jaune 2 zany le izy de tsy mety zany iny zany aloha. Fa raha ohatra ianao zany efa superviseur-na sécurité ohatrany, efa tenenina eto hoe superviseur ianao na manager de jerentsika raha mety. Raha superviseur-na sécurité zany ianao de mety le izy jaune 4, SVP range 7 katramin'ny 8. De ohatrohatran'izay no fomba fitadiavana anazy fa tiniko kely hoe ny voalohany zany zao nge tsika haka an'le lien teo hoe ny voalohany de afaky ianao mandeha any am'le hoe jaune an'le izy, eto amin'ity hoe find occupation ity de jaune, de jaune 4 de tadiavinao de reo ny listan'le izy de mijery fotsiny ianao hoe inona avy ny expérience anana, inona am'reo asa reo ny titran'ny poste efa ananako expérience.
ny faharoa afaka tonga de mi-clique eto amin'ity hoe keyword search ty sy ny tariny. De zay ny fomba fitediavana an'lay izy de rehefa any am'lay manao an'lay ino ty izy ty, le application de ny zavatra cliquenao zany de hoe tsy manana baky ianao zany. Efa hisy video momba ny fanaovana an'ity application ty any fa de zay ny momba an'lay expérience-na asa fa de raha ohatra ka manana fanontaniana, mila fanampiana de aza misalasala ny mandefa hafatra miafina. Zay ary fa de maso tô.